ny sekoly finoana dia manolotra seminera mandritra nyity volana novambra iray manontolo ity nampitondraina ny lohateny hoe ny hery fifoazam-panahy sy ny fiatraikany ny hery ny fifoazam-panahy sy ny fiatraikany fotoana izay natao andraisana fampianarana mafonjy ampitombo sy ampiakatra ny tanjaky ny finoanao. Fotoana ihany koa hidirana ho amin'ny fifoazam-panahy tanteraka isy hatrany ny vavaka matanjaka dia tena matanjaka ao aoriana ny fampianarana ahafahantsika mibaiko ny zava-misy amin'ny alalan'izay finoana izay. Koa samy mifampitaona ary amin'ity alakamisy ho avy zao ity manomboka amin'ny 12 roatoandro etsy amin'ny établissement Les Trois Frères André Fanambojana izay iarahanao amin'ny pasteur Odon Andrena tenay ny hery fifoazam-panahy sy ny fiatraikany ny hery ny fifoazam-panahy sy ny fiatraikany samy tonga daolo ato amin'ny Matthieu toko 7:10 no jerentsika. Matthieu toko 7:10 dia ny andininy 2:20 sy ny 7:20 dia avy eo dingantsika ny andininy 5:20 dia ajantsika amin'izay tokony hijanonana. Zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana atsambokely Jesosy ka hita eo anoloany hoe nepita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Eo amin'ny andininy 5:20. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Naninona hono Jesosy? Aika azo hitsangatsangana ny eny ambony ranomasina. Tsy eny amoron ranomasina fa taiza izy nitsangatsangana. Nisy tantara androany. Ary noho nahita azy nitsangatsangana 5:20 zao. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina mpianatra direct tahotra kanana hoe matotoy io dia niantso izy noho nitahotra. Ary Jesosy niteny tamin'ny araka tamin'izay hoe matoky izao ihany aza matahotra. Alleluia. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia saivo manantona anao eny amboniny rano aho. Ary hoy izy manatono dia nidina Petera dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tamboniny rano anantona an Jesosy. Averiko indray mandeha ny 5:20. Ary hoy izy manatono dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tamboniny rano anantona an Jesosy. Alleluia. Raha lasana bavy azovay ny fomba fijerinao io, ny fomba fijerinao ohatry ny reraka ny zava-misy, ny fomba fijerinao ohatry nefa hoe tsy possible zany paster ty problème ty tonohiko amin'ny anaran'i Jesosy fa avy amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra zaraiko aminao ty iova ihany koa ny zava-misy atreanao. Amen. Ve ny impossible androany ho possible eo anatrean'i Jesosy dia eo anatreanao ihany koa. Satsy zany ve? Ndraindray lasana bavy ohatry mite ametraka fanontaniana zany tsika hoe dia mbola possible ve pastera no ho tafavoaka amin'izao fiainana zao? Mbola possible ve? Eny tompoko, possible ianao io mbola ho tafavoaka, possible ianao io mbola ho lasa lavitra. Amen na satsy amen. Raha lasana bavy malala zay no antony atongavantsika eto androany. Ndraindray raha mijery ny zava-misy dia ohatry ny hoe maro ane pastera mipotika amin'ny fiainany, maro ane ny rava-fananana pastera atao anatin'ireny krizy niatra teto Madagasikara reny, maro ny efa mivarom-pananana dia mbola possible tafarina indray ve? Firifiry ny fianakaviana tototry ny troso. Vaovao mafaly ny ambarako anao androany, azo vaina zava-misy.
zay miny am manao amen. Azovaina zava-misy afako. Alleluia. Za tsy hoe mampahery anao fotsiny fa fantatro ny Jesosy zay toriko aminao. Ozy Paoly apôstôly, fantatro izay inoko. No, antanino akaikinao, fantatro ve zay inonao? Ary tsapanao ve fa tena miaraka aminao ve izy? Miaraka aminao izy sa tsy miaraka aminao? Raha tsy miaraka aminy ianao, possible ianao matahotra, possible ianao mety tsy ho tafavoaka. Fa ianao ty vaovao mafaly ambarako aminao ty, fa raha mbola miaraka aminao Jesosy, raha mbola tsy nanary anao Jesosy, tsy maintsy miova ny zavatra rehetra. Alleluia. Inonareo tsara fa misy zavatra mety mbola tsy heninao fa ho zaraiko aminao androany. Mety misy zavatra efa heninao ihany koa fa averiko indray androany. Io fiainanao ohatrany efa niletika, io fiainanao ohatrany efa tsisy fanafodiny tsony, ohatrany tsisy vahaolana tsony. Tsofokorany ianao, isonoloka tsara ny fiainanao, hatrany amin'ny ara-panany voalohany, dia makany amin'ny fivelomanao, makany amin'ny ara-pitiavanao, makany amin'ny lafim-piainanao rehetra, hatrany amin'ny fiainan'ny taranakao. Izy zavatra iovy, izy zavatra iovy, izy zavatra iovy. Ny olana dia zao rehefa ny zava-misy ny banjininao, rehefa le olana no ifatohanao, na tianao na tsy tianao tsy maintsy reraka ianao. Za hitanao io za tsy mibanjina olana zany, tsisy rarahiko an'izay olana zany. Niavy Jesosy ihany, niavy Jesosy hatrany. Tsy ho foana ny fanantenako raha mbola miaraka aminy aho. Ary ianao mba iza ihany dia iza hatrany ianao raha mbola mitady an'tadatosi ny tondra indraiky tonton tantine, cousin cousine, diavana manan-kareny, avelao any mihitsy aloha ry zareo. Sady ry zareo koa namanana ary ohatrany tsy te hieritreritra anao zany. Sady zany ve misy amintsika ane le olona tena manana havana manana amina miliary fa na dia 500 000 francs tsy mimeny anao. Ary raha mamey 50 000 fa mbola arahana latsika tsy aleo tsisy. Ahoana izy teo? Marina ihany ny tenin'le anabavy ray zay hoe aleo tsisy tsy zay polisy ozy izy, fa tsy hoe polisy rehetra akory fa indraindray fomba fiteny ihany iny. Fa raha zavatra raha andatsa re olona aleo tsy misy sady zany ve na ianao mihinana an'le izy ary sady marary ary ty latsa ny nanomezandry tonton anty, latsa ny nanomezandry tantine anty, na inana ary ianao araha andatsa. Fa ao amin'i Jesosy tompoko omeny anao maimaim-pona ny zavatra rehetra ary izy tsy mba mandatsy. Inona ny ilainao androany? Fahendrena, omeny anao zany. Inona ny ilainao androany? Fahiran-tatsaina, omeny anao zany. Inona ny ilainao androany? Ny mba ivahan'le olana ve? Eo indrindra mipetoka ho resantsika rehefa avy eo. Halleluia. Io ny olona mino ry havana hita taratra foana izy atao anatin'ny fiangonana. Za zany tena mampirisika atsika rehefa tonga eto ihany, inozy lazain'Andriamanitra aminao, inozy ambaran'Andriamanitra aminao. Hiditra amin'izay amin'ny fanazavana ny ty ten'Andriamanitra ity. Matthieu 4:40 vakitsika teo amin'ny 2:20. Inona ny zavatra nitranga talohan'io? Enonareo anie fahaizan'ity Jesosy ty sy ny fahagagana ataony teo aloha teo eo amin'ny 2:13 ka hatramin'ny 2:20. Eo ny resaka momba ny hoe namahana an' Jesosy lehilahy tsy omby 10,000. Zany hoe ny lehilahy fotsiny 10,000 isy, zaza mame vavy tsy vo isy. Mofo 5 sy azan-dranorony teo am-pelantanana. Fantaniny voky ve ny mpanatrika sa tsy voky? Enjana ho any Jesosynao. Tsika anao na mbola kivy ihany fa ohatrana za vao mijery azy fotsiny, mijery azy eo anatin'ny tontolo ara-panahy, mijery azy eo amin'ny mason'ny finoana. Na dia efa tena tia tanondrika mitsikitsiky no ianao vao mahita azy hoe ohatra amin'ity teny aminao izy vao mijery azy ianao manao hoe haiko anie ny zavatra rehetra ary paster, inona ny tokony akivy amin'ny paster, inona ny tokony areraka amin'ny paster. Za mahay zavatra rehetra ary za miaraka aminao. Ataovy alleluia zany.
olona tsy omby 5,000 ny lehilahy, ny zaza mamehivavy mihoatra lavitra noho ny lehilahy, kanefa dia nifikisany tamin'ny alala mofo 5 sy azan-drano 2 fa mofo iny mofo majika satrondro iny io tena marina, tsy le mofo majika, tsy le trondro misy hery afo, non, dia afaka nampitombony nofony dia mitombony nofony, non, tsy zany le izy, fa le nandray an'le mofo 5 sy azan-drano 2 mihitsy no genjana be ny hery, tsy takatsy ny saina ny hery. Mety mbola tsy hainao ty fanazavany ty, fa le mofo 5 sy azan-drano 2 io mofo ihany io, ohatra mofo tany boulangerie rehetrarehetra eny, mofoko ny tena mofo sisisy, sy le mofo dopaina rehetrarehetra eny ohatra an'ireny zany, fa tsy haiko le izy moa na mofo dopaina na ina fa mofo 5 sy azan-drano 2. Fa hainao nareo vao niraisiny Jesosy le izy dia nisaotra an'Andriamanitra Jesosy, dia hainao nareo ty amin'ny fotoana mantsy mivavaka ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra maniraka ny anjeliny manatanteraka ny mission rehetrarehetra. Any hatramin'ny boulangerie ny lanitra vetivety teo dia navita mofo niarahana ninana tamin'le mofo 5 sy azan-drano 2, fa raha ny tena marina tsy ampy mofo 5 sy azan-drano 2 io. Hainao nareo ty nisy taona nao ny Eli dia anjeliny nanendy mofo azy tamin'ny vato mahamay miaraka amin'ny rano, dikan'izany misy boulangerie any an-danitra, fa io zany to dia rapida be io, tsy takatry ny sainao ny fomba fiasa zany hoe misy anjely mpanao mofo fotsiny zao, mpanendy mofo fotsiny zao. Vakeo ny baiboly mpanjaka voalohany 5:20 momba an'izany tantara ny amin'ny nanendasan'le anjely ny mofo teo amin'ny vato mahamay no hoan'ny Eli, fa ny anjely nanampitosiky ny mofo teo am-pelantanan'i Jesosy, voky ny olona tsomby 5,000 firy ny ambo ho an'izay mamay. Io fiainanao io misy fanantenana mahafinaritra amitoyany, zay mino misy fanantenana mahafinaritra amitoy, alleloia. Dia no nareo ty vao vita ny fahagagana, inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Enoy tsara ny toyany rehetra fa ho takatro ihany izy rehefa aveo rehefa miditra eo amin'le nandehanan'ny Petera teny ambony rano, tsika sy nandehanan Jesosy teny ambony rano. Inona ny zavatra nisy? Ny rahan'i Jesosy ny mpianatra iondrana tsamokely ho eo alohany mandra-pandrava amin'ny vahoaka. Zao ny tenen'i Jesosy, andanonareo to dia mialoha lalana, andanao to dia mandeha sambo, andanao to dia efa mandeha nareo, tao ingana to dia efa mandeha, dia lasa ny mpianatra Jesosy nandrava amin'ny vahoaka. Ndao amin'izay moa ty fivavoky daholo, rapitso ndray manaraka ndray, vita zay 2020 rava ny vahoaka nody tany atokantranony, lasa Jesosy niakatra teo atendrombohitra. Nanina izy? Vavaka. Teo zony baiboly no ny arivany andro dia nitoetra irery teo izy, nifandray tamin'ny ray. Jaona 7:7, ahoana ny ambaran'ny baiboly? Zasiny ray dia iray any, nifandray tamin'ny rainy izy. Satria io Jesosy tonga teto ambonin'ny tany io mitafinofo aman-drà, te tsy maintsy mifandray akaiky tamin'ny rainy izy, mba hafahany manohy fahagagana, mba hafahany contrôle ny zavatra rehetrarehetra. Dia nivavaka izy. Raha lasy anabavy teboka voalohany hovay ny fomba fivavaka ao, fa raha vavaka 10 minitra ry havana tsy avitanao ny feny tahotra. Zao vanim-potoana zao tarazo napetraka ny confinement, ohatra ny zara raha mahavavaka ny olona. Rehefa mivavaka zay, vavaka ho anareo dia zany ny zavatra hitanay amin'ny tontolo ara-panahy, maro ny mpino tsy mahavavaka tsony, tototsy ny olana amin'izay, feheziny tahotra amin'izay, tahotra no mifehy azy. Tsy alleloia zao, feheziny tahotra izy, zava-dozy zany. Ianonareo tsara ty fa Jesosy satria nilany rainy izy anatanteraka mission teto ambonin'ny tany, te tsy maintsy mifandray tamin'ny ray izy nandritra ny alina. Vita ny vavaka, mpianatra amin'io efa lasa teny ambony sambo kely. Tamin'ny fotoana io koa nefa ny ratsy ny toetrandro. Ahoana ozy ny baiboly any amin'ny 2:20 no natopatopan'ny alon-drano izy ny sambo kely fa notohain'ny rivotra izy, zany hoe nitafidrivotra mamely,
ny alondrano ny atopatopa, zany hoe samby kely ny mpianatra zany fa any fotsiny, fa misamboaravoara, fa mitsingilaila, fa tsaovelona. Inona ny zavatra misy ianonareo tsara ny toy any ao anatin'ilay fotoana mahaverevitra amin'ny mpianatra iny, satria ratsy vetivety teo ny toetrandro, maizina koa amin'io tsy ahitana hoe izy ry na izy ry. Eritreretona hoe izy moa ny amonjy ianao lasa nabavy ianao any avony ranomasina any, ny andro ratsy tsy maintsy mendrandranlanitra ianao, raha dadanao ny antsonao amin'izany tsy afaka maka ny ambony rano izy, nizaniza tsy afaka mamonjy anao. Jesosy any, Jesosy any, sa tsy zany ve? Inona ny zavatra misy? Mpianatra amin'io mbola ao anatin'le fanonjanonja ny ranomasina sy ny fitopatopany rivotra. Iny misy olona mandeha ny ambony rano, mamakivaky any ambony rano, mamakivaky any ambony rano. Enonareo tsara, raha zavaina dia zao mifeny rano izy, mifeny zava misy izy, mandeha ny ambony rano, ohatrany mandeha ny ambony goudron, ohatrany mandeha ny ambony soma ohatr' zao andianako zao. Taitra mpianatra ka mbola tsy mahita an'izany hatramin'izay androm-piainana izy. Enonareo ty teny ty, raha lasa nabavy amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy, ahita zavatra tsy mbola hitanao ianao, zay tsy mbola reny sofinao no heninao, zay tsy mbola tsapaitananao no tsapainao, zay tsy mbola hita amin'ny masonao no hitanao atoato, zay tsy manao mainina ihany no tsy ahita azy. Za hatramin'ny androany a, enonareo ty, hatramin'ny androany amin'ny vanaka amin'ity Jesosy ty, za miaraka aminy eo ihany a, anaovany zava-magaga, fa hatramin'ny androany vanaka anaovany azy. Izy koa te handeo amiko mihitsy hoe mahavita azy ary ianao tsy miankina amin'ny azy boboka paster, ianao tsy miankina amin'ny azy boboka raha lasana bavy, fa mietehitra amin'ilay azy anteherana zay tsy hanary ianao mandrakizay. Fanontaniana, iankina amin'i Jesosy ve ianao ary tsy hiala amin'ny mandrakizay? Ahita tantara mahafinaritra ianao. Halleloja. Io zavatra tsy voafehanao hatramin'izay io, omeny ianao ny hery ahafahanao mife azy. Fa ianao ty, io modely napetraky Jesosy io, rehefa tonga ny alina azalanina amin'ny torimaso. Ianao io ny tena marina, tsy dia ianao loatra ny tena teo tonga eto e, fa nisy mibatanao tamin'ny alalan'ny vavaka taloany. Misy mpanompon'Andriamanitra any zay tena tian'Andriamanitra, akaiky an'Andriamanitra, mivavaka ao anao. Tena marina, saika lasa lavitra ianao, saika nandehananao programme hafa ianao, fa vokatra mivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, alimbavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, nibatain'Andriamanitra ianao eto amin'ny profeta. Fiasa vavaka ny marina dia ahoana zao baiboly? Ianao io ry havana valimbavakay a, valimbavakay ianao io, atao haleluia zany. Aza dia niteny hoe za mihitsy pastera ny tena nangetaheta, fa inona sy inona tsy nanakana anao teny an-dalana tena. Ny amboteiazy manga fotsiny nataony vadinao tsy resahana tsony, zanako moa manesoeso raha teo, ny mpiaramonina moa dia efa manondro molitra hoe ho aizandray iny ho aizandray fenao koa vokatsy ny herin'ny vavaka dia ohatra tsy te hijery azy zany ianao moa zanao andeha hivavaka majanoko ny dolo ny zavatra rehetrarehetra. Wow, halleluja. Maro aminareo reo ny aleto rehefa miravo ty fotoana ty no tsy atatahotra tsony, tsy matahotra ny zavamisy, tsy matahotra zay mitany, tsy matahotra zay iseho. Raha ohatra nany amin'ny taninao, avelao iseho zay iseho, avelao hitsanga zay hitsanga, fa zay mitanga eo vitan'i Jesosy koa. Wow, halleluja. Ienjanan'i Jesosy sika raha lasana bavy. Jesosy mandeha ambony rano. Jesosy mandeha ambony rano. Jesosy tsy aletika ny rano. Wow, nangovotra ny mpianatra raiky tahotra ny mpianatra, dia honozy ny mpianatra izy iny jerenareo n'iny rahalahy e, Petera, Jona, Jakoba, Jodasy a, Jodasy koa amin'io. Iny jerena mikopakopa ohatr'izao ny akanjony, hitanao ohatrany hoe tsisy tongotra mipetraka zany, fa le rano manonjy ohatr'izao, fa nitongony ohatrany mitsingevangevana eny ambony eny. Wow, aiza kosa moa tsy atahotrako mahita ny tsy fahitako, mahita ny tsy fahitany amin'ity mivavaka ity raha lasana bavy. Dia zareo nietreritra fa lozy izy matotoy iny, matotoy ry havana mandeha ohatran'iny ozy gamba ry zala, matotoy iny. Ay koa nisy olona andeha ambony rano zany, tsy possible zany, tena
fanahy iny mandeha iny fa retsy amin'io raiky tahotra nangovotra amin'ny paralisa inona zany isanga aiza nefa koa ny tompo e aiza zao ny tompo koa ny navelan'ny tompo reretrika e fa retsy amin'io le ao anaty tahotra ao anatin'ny ororo tsy hita zay ho atao adoniny hatramin'ny hoe manaiky an'izy ireo ne na dia ny fanamaloto ary nony amin'ny anaran' jesosy manina tsy nampiasaina ny anaran' jesosy miara amin'ny anaran' jesosy miara amin'ny matoto rehetra fa rehefa tena tonga amin'ny tokoa para rehetra ihany zany ny akamaroany sasany amintsika rehefa mbola tsisy olana aloha halleloia aloha itrango ny olana nampozinao ary to dia hoe tena amaolana mihitsy mitovy eo naran' jesosy kristy halleloia inery azoko tamin'ny lakamisy iny jesosy mamay ianao satana raha fanenaniko am'izao izy ngamba ny sasany za feno ery zany halleloia mitsanga am'izay le olana maro no mipaniky o dada Raymond atsona am'izay tsy miantso dada tso Raymond sisany amana Raymond iny ty aminao ty iny mandeha amin'ny alika iny androany misy lehilahy sy vehivavy afaka mifetahotra am'izay izy zay nanao amainina marina aminao zany teny zany enonareo ty jesosy tena tia n'andriamanitra ary tsy mahay mandeha rery izy sy ny ray dia iray ady ataovy alleloia za mba hainao moa ny tenin'andriamanitra fa mitahotra ry avana mampahory ary zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana jesosy nefa tena tanteraka amin'ny fitiavana an'andriamanitra tena akaiky an'andriamanitra tao anaty vavaka ny nanam-porofony jesosy fa izy tena tia an'andriamanitra ary izy tsy mandeha rery amin'ny fiainana mila miara-miasa izy sy ny ray normalna be izy raha mandeha ny ambony rano ataovy alleloia zany fezony zava-misy satria tsy mba mandeha rery izy amin'ny fiainana raha lasa nabavy za ty ampahery anao aza mandeha amin'ny fahaizanao sy ny fahalalanao ny diplomanao sy ny faikefanao miara mandeha amin'ny jesosy aza misaraka amin'ny jesosy aoka ianao jesosy ho iray any tsy ianao ny velona fa izy ny velona ao anatinao manomboka androany arivo androany alina ampitomboiny fotoana ivavaha fa ho hitanao fa miasika ny tontolo andronao ianao tsy misy tahotra satria ozy ianao manao hoe fantatro zay ny vavahako fantatro le andriamanitra zay nianterako fantatro le andriamanitra miaraka amiko fa ianonareo ty maro aminareo reo no lasa papaherin'ny namana papaherin'ny ankonana koraza ry ny eny fa ino nary ty mahereza fa velona ny jesosy engany ianao mpamonjy am'ty fotoana ity mba ianao le papaherin'ny finoiny hafa mba ianao le mpampisakany hafa tsy ianao le ampahereziny dava le tsy mety mahery mihitsy ele ao ary fa ahery ahy e mba minoa ozy izy le fianakaviny ao ary fa mino ahy e inona koa zany mino zany finoana ohatry ny ahoana loatra sa retsy amin'io anaty tahotra o jesosy aza matahotra matoky fa izao ihany ty e ataovy alleloia za ahoana izy jesosy ahoana izy izy todiany amin'le namanao dia avereny le tenenin' jesosy lazao aminy aza matahotra hoe matoky fa eo jesosy manao vamainina raha ho anao zay teny zay raha mbola eo jesosy atao vitanao miteny amin'ny vavany mihitsy izy atao vitanao anatin'ny masom-pananao fa io izy miteny aminao manao hoe aza matahotra anaka fa za ety any aza matahotra fa za mombanao aza matahotra na mierikerika foana zano andriamanitra ao zano nitantananao amin'ny tanakavana ny famarinako halleloia raha lasa nabavy zay nitenenako taminao raha ianao tsy misaraka amin'ny jesosy raha ianao manana fiainam-bavaka matotra raha ianao tena tian'andriamanitra fitiavana tanteraka mandroaka amin'ny tahotra taovy alleloia za hitanareo nareo sasatsasa mbola matahotahotra eo ny fitiavanao an'andriamanitra mihitsy ny mbola kely za tsy miteny hoe tsy misy fa kely dia mila ampitomboana teny anampitomboana azy aseho eo anatin'ny fanoloran-tenanao aseho eo anatin'ny vavakao aenao ny fitiavan-tenanao amin'ny alalan'ny torimaso aenao ny finanankanina ao anatin'ny fifadikan'ny mordekay sy ester tsika zao mandritra amin'ny telo alakamisy mipoy amin'ny herin'ny androany ataovy alleloia mafy zany
mitoy amin'ny herin'ny androany ianonareo ty mialohan'ny farantaona inenao io tsy le nahitako anao tamin'ilay anao vao tonga voalohany teto no ahitako anao fa ianao lehilahy mahery vehivavy mahery tsy manatahotra tsy manana ia tsy mitebiteby zeminy sady mitsangana ianao manao amenina mafy halleluja mazo plasy inona ny zava-misy tsy zakany satana ty fotoana androany ty a inonareo fa za andeho aty amin'ny trois frères io saika nanao accident fa tsy haiko tso zay contrôle n'io tongotra io nandeha de rehefa nandeha de misy olona tokony nafarina tamin'le lalana nandehanao zany efa dépassé an'le lalana de andeha hiemitra adiniko hatramin'ny mijery rétroviseur adiniko fa aikainy anjelin'ny jehova miaraka amiko reo olona halleluja saika tsy afaka mitoro teny teto raha naratra le olona mitondra moto zany niemitra za zany mieritritra mba mandeha ho azy ty fiainany ty de hiemitra hoe hiemitra ry am'le olona hiteny am'le olona hoe zao olo ny afatra zany niemitra iny to de nisy nikapoka le fiala papapa tonga de nioraka ny olona vetivety eo anatina fraction na seconde tangorona ny olona sa de hivoaka za koa isorako tompo otrany tsy natahotra mika tsekotseko otrany tsy natahotra fotsiny ary adiniko otrany tena za aloha midiso satria za to de niemitra zany hoe nanao détressé any fa tokony mba farafarantsina zany mijery rétroviseur de mijery à côté avanana sy avy fa adiloko fa za efa le toroteniny atao tsaiko jesosy mandeha ambony rany atao tsaiko ienjana koa izy ty enonareo aloha fa enoy aloha e fa contrôlen'ny anjeliny zavatra rehetra raha lasana va zany amtriny tsy haiko hoe firy metatra ny morako le olona marina ohatsy efa manao zao ny tanany ny olona voadona zany satria double le ambony moto zany amtriny za andeha hivoaka am'izay za andeha hivoaka avaty am'le chauffeur iny zany le moto nandehanakary diozy izy de zany ray zany za andeha nienjika azy de misy olona miteny eny arinany tsy nanina izy ka tsisy nininna ka tsisy nininna voka tsisy nininna ntrangaka de niditra atao anaty fiarangay a de mijery anazy ery avelany ery eny tsara jery anazy amle fitaratra anakiray tsy naninna aveo a tsy naninna tsy naninna mihitsy ao zy izy tahino de bozy amatsazy tahino ny tompo ary lasy sady sotra betsaka enona mazao a andriamanitra fa iza zany miaro an'ireo tao inona zany ny zavatra mitsanga teo anelanelan'izay eno ty naniraka ny anjeliny andriamanitra miaro an'ireo tonga tataoriny reto satria enoy aloha tsy afaka mitoro-teny eto raha ohatra voadona le olona ary le vola tokony ataoko fanatitra lasa tsy maintsy hitsabona azy na omena azy anamboarana amin'ny motoany fa motoany tsy voakitika ry zareo tsy naratra mitanany fotsiny ngamba voadona kely nefa tsy naratra koa fa natao kely oatra fotsiny de afaka misaotra an jesosy oa zay ny an-tana jesosy aza misaraka amiko anao jesosy a ny anjelinao anao hiaraka amiko eo foana micontrôle zavatra rehetra enoy ty tononoko amin'ny anaran jesosy loza rehetra velarina fahavalo tsy mahazo anao sy fiakonanao wow loza velarina fahavalo tsy mahazo anao sy fiakonanao miaiky an'le jesosy a enjana an jesosy sika oa o baiboly hebreo toko voalohany andiny efatra ambin'ny folo dova kitsika ny ten'andriamanitra o zay satana ninoninona ho ataonao fantatro ny andriamanitra fantatro ny andriamanitra ninoninona ho ataonao rerakeo ianao ry satana fa raha izasy ny ankonako ny anjeliny jehova mitompo manodidina anay ary zay tsy hiala amin'andriamanitra mandrakizay ao nambara ny ten'andriamanitra ao nozy ny baiboly ndiny fa tena ambe folo mbampazava azy fa anjely iza moa no nila zany hoe mipetray atao tanako akavanana ambara-panako ny fahavalonao fitoera tongotra ao tsy fanahy manompo va izy rehetra anjely io a
ny rano anao fanompona ho an'izay andova famonjena ka tsy azonao tsara le izy tsy fanahy manopo va izy rehetra anjely ny resahany eo ny rano anao inona ny anjely anao fanompona ho an'ny olona ho an'izay mandova famonjena eny tsara ho an'ny olona vonjina ndray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana ho an'ny olona tena mifandray am' jesosy ary mifamatotra am' jesosy ny fiainany eny ity ny anjely tompoko ny asany manompo anao miaro anao contrôle ny zavatra rehetrarehetra manodidina anao dia ianao amin'ny ohatra nyreny hoe ianao zany ny tena enjana ianao zany ny tena grave satria miteny ianao dia ohatra ny tsangala izy non tsy mariny zany ianao ny teny dia ny anjely ny nanatanteraka an'la mission tonga dia nietsika ny anjely ataovy alleloia zany satria jesosy avy mivavaka tao atendrombohatra contrôlen'ny anjely amin'izay ny ranomasina mena ny ranomasina zafady tsy faty ranomasina mena contrôlen'ny anjely tsy ampiletika an' jesosy ny sasany zany mety mitana ny faladian' jesosy dia tsy miletika mihitsy jesosy fa ny tena marina tsy le rano ane ny rano hafahafa e ranomasina io manonjy io mampiletika io ndala manandrana rehefa tonga amin'ny folo pointy amin'ny anaran' jesosy kristy velona sy manakely ava nazareta hoe dia hitsao age dia aza makany amin'ny lalina aloha raha mbola te hiteste zay zao ny nanandrana fa niletika foana za tsy nanandrana tsony izy aloha contrôlen'ny anjely ny zavatra rehetrarehetra ataovy alleloia zany azonareo zany hoe anjely zany no mitondra an' jesosy eny amboniny rano fa ny rano dia rano ihany fa tsy rano lasa mahagaga akono ny rano anjely no micontrôle ny zavatra rehetra azonareo hoe dikan'izany raha mivavaka i jakoba ary amin'ny genesis toko fa firy izy zay vadikitsika vetivety amin'ny baiboly genesis toko fa 7 any amin'ny andininy faharoambe folo tsy vakitsika fa eno fotsiny anazavako azy misy taona izy mivavaka dia aveo natory dia rehefa natory izy dia nanonofo dia nahita fahitana inona ny fahitana hitany tohatra mitehaka amin'ny lanitra ny lohany dia ty amin'ny taniny tongotry le tohatra dia inona ny zavatra hitany anjely mivezivezy azonareo tsara ve fampianarana sa tsy azonareo le izy inona midikan'ireo anjely reo anjely manompo an jakoba le anjely miakatra mitondra n'le vavaka nataony jakoba milohan'ny natoriny teo ambonin'ny ondana vato le anjely miakatra zany mitondra n'le vavaka ho any amin'andriamanitra le anjely midina ndray mitondra n'le valim-bavaka avy any an-danitra ataovy alleloia zany sady miaro an jakoba ataovy alleloia manomboketo ianao tsy mitovy amin'ny olony rehetra manana mpiaro anao ianao eny an-dala ataovy alleloia zany tena marina tsy ianao any tena mahay miapity tsy ianao ny tena mahay mitondra motor rahalahy ianao ary manao erreur ndraindray to dia mikompy be fotsiny misy amin'izany to dia eto misy tobily izy to dia mikompy manao an'izao mitondra motor na mitondra fiara tsy tsika ny tena mahay fa ianao ty rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao ny anjely amin'izay no micontrôle ny zavatra rehetrarehetra ny anjely amin'izay micontrôle ny zavatra rehetrarehetra tamy avy aminy devoly mamorona lozy mamorona zavatra rehetrarehetra nampitehana anao fa ny anjely ndray miasany miaro anao zanak'andriamanitra io mialarina reo zanak'andriamanitra io mitsiambinina amin'ny olozy zanak'andriamanitra io dia miahaka fotsiny devoly hoe tena ohatrany tsy hitanay izay melezana an'iny ndo hiteny amin'lehibe atsika hoe tsy vita amin'ny manafika an'iny fa enjana be ny garde du corps n'iny ataovy alleloia zany za zay dia ianao zay olona zay hiala am' jesosy sa tsy hiala izy mivonampitombo fiainam-bavaka am'izay manomboka androany raha lasanabavy aza miandre tanina vo tonga eto aza miandre paster nampitamby anao tongava mora lasanabavy amin'ny heriny androany inona nefa ty matoritory any an-trano ty tongava moa fa le lafina mifaladia andriamanitro aza miandry an'izany ary na misy publicité amin'ny radio na tsisy na misy fanentanana amin'ny télé na tsisy ataovy eo anatin'ny sainy za tsy hiala am' jesosy samby anompo an'andriamanitra samby ampitombo finoana amin'ny alaka misy manaraka ary mandra-piavan'i jesosy hotohizako ny fanompona ataovy alleloia zany tsy alaka misy ihany nefa fa be dehibe ny fitoam-bavaka eto amin'ity trano fivavahana ity ny sekoly finoana dia manolotra seminaira mandritra nyity volana novembre iray manontolo ity nampitondraina ny lohateny hoe ny hery fifoazam-panahy sy ny fiatraikany ny hery ny fifoazam-panahy
sy ny fiatraikany. Fotoana izay natao andraisana fampianarana mafontsy, ampitombo sy ampiakatra ny tanjaky ny finoanao. Fotoana ihany koa hidirana ho amin'ny fifoazam-panahy tanteraka. Isy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka ao arina ny fampianarana, ahafahantsika mibaiko ny zava-misy amin'ny alalan'izay finoana izay. Koa samy mifampitaona ary amin'ity alakamisy ho avy zao ity, manomboka amin'ny 12 atoandro etsy amin'ny établissement Lay Trois Frères André Fanambojana izay iarahanao amin'ny pasteur Odon Andrena Tenay. Ny hery fifoazam-panahy sy ny fiatraikany, ny hery ny fifoazam-panahy sy ny fiatraikany, samy tonga daholo miaraka amine be olana rehetra hitsakitsahine.